kainy kilongety no tsy mahay taratasy nahoana kainy kilongety tsy mahalala. Nareo reo tetỳ an-tsano nioten'reto vokatra reto hoentina izy ireo? Entina any an-tsenana moa tsenany tantsaka izy aloha tsy azo tahirizina izy tsy maintsy lanina hoe zao arivo zao miakatra vera maraina tsy maintsy amidy amin'ny tsena kely izy raha tsy lany raha izy dia efa loha. Misy volona zany zao akan'ireo? Mbola amidy ohatran'ireny varotra rehetra eny tonga ny tsena dia mbola ketraka amidy fa misy mpandray ihany e. Rehefa saika tsena nivarotra ny vokatra ny Tatsay eto Antananarivo renivohitra, ahitana legioma loa, voankazo simba, miparitaka eny amin'ny dabapako. Ary potsiny ireo vokatra mora simba, toy ny legioma, voankazo, kanefa ambony dia ambony ny tahan'ny zaza iaran'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazo, raha eto Madagasikara manokana no resainy. Raha ny eto tanisana avoaka ny firenena mikambany, misahana ny sakafo sy ny fambolena, na ny FAO, ny antsasaka ny zaza malagasy latsaky ny 5 taona dia tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka avokoa. Foto-tsakafo malagasy ny vary, in-telo isan'andro izy ireo no mihinana izany miaraka amin'ny laoka. Rehefa karazana legioma dia azo atao laoka avokoa. Noho ny tsy fampian'ny vola miditra ao an-tokantrano, misy ny malagasy no mihinana vary fotsiny amin'izao na hanin-kotrana toy ny vomanga, mangahazo, katsaka. Tsy voaraka intsony ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Araka ny fanazavan'ny FAO hatrany, mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo ny tsy fampian'ny fihinanana sakafo mitondra hery sy tanjaka ary fahasalamana ho an'ny vatana. Miantoka ny fahasalamana sy ny fitombon'ny vatana ara-dalàna nefa ny fihinanana sakafo maro samihafa izay mitondra otrikaina. Tanjona ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy na ODD, ny fanafoanana ny hanoanana sy ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny lafiny rehetra mandra-pahatonga ny taona 340. Ao anatin'izany ny zaza marefo ka tokony hisitraka sakafo sahaza azy mandritry ny taona ary manaraka ny fahabetsahana sy ny kalitao ilain'ny vatana izany sakafo izany. Zava-mitranga eto Madagasikara nefa amin'izao fotoana izao, sady efa tsy masahana anisan'ny mponina ny vokatry ny fambolena no mbola misy ihany koa ny legioma, voankazo ary potsiny. Raha ohatra hoe mivarotranana 5 kitapo dia tsy maintsy very ilay kitapo. Dia tsisy azo anaovana azy mihitsy hoe azo tehirizina na azo tehirizina kizora fe azo tehirizina. Raha mahita aloha zany fa ny tahampamokarana eto Madagasikara dia mbola ambany dia ambany, ary ireo Tatsay verina ianteran'izay le asa famokarana izay mihitsy ary no tena iaran'ilay tsy fanjarian-tsakafo ny antony maro samihafa. Ka dia mba ahafahana manarina izay le tsy fanjarian-tsakafo izay zany dia zava-dehibe no ahafahan'ny tantsaha mampitombo ny vokatra eo ampelantanany, mba misy ampahany ho an'izy ireo ary misy ihany koa ampahany ho amidiny avadika vola zany ny fivelomana. Nareo ve zany tsy mazoto sa kely le tany sa hoe? Ny tany volena ny kely fa izy anisy tsy azoto zany. Na tsy anisy tsy azoto zany fa izy zany hoe io ny ananan'ny ray aman-dreninao dia io ihany ny ajarianao ao foana isa-taona fa tsy misy ankoatran'io intsony. Tsy afaka mba manitatra zany e. Ny velara-tany eo ampelantanan'ny tantsaha dia kely, milatsaky ny 1 hektara isaky ny ankohonana tantsaha. Kanefa ny fitaovana entiny manajary an'izay le tany kely eo ampelantanany izay koa dia tena mbola manify dia manify. Dia ny vokany tsy dia mahafokatra firy izy zareo zany na amin'ny resaka karazany na amin'ny resaka habetsahany. Dia izay no anisany azo lazaina hoe lesiko amin'ilay tsy fahampiany le fahasamihafan'ny vokatra hoentiny zany dia efa mety misy tondra lesoka eo amin'ilay karazana otrikaina tonga eo aminy. Nefa ny tsy fahampiany vokatra eo ampelantanany indray ny tsy ahafahany mitsinjara hoe manana mbava tokoa izy ho an'ilay amidy
aloha vadika vola fivelomana fa na ny eo ampelantanany efa tsy ampy ara dia tsy maintsy misy ampahany ahilony amin'izay fivelomana izay. Zao efa mora be ny anana zao efa tsy dia mahavelona ohatry ny taloha intsony hafa ny taloha fa amin'izao tsy dia hita izay tena hoe mahavelona fa tsy maintsy misy vadina asako ohatran'io. Anareo nga tsy mamboly vary na ohatr'izany? Mamboly vary ka mamboly vary fa raha izay vary aloha kely tsy mahavita taona ny vary aloha kely tsy ampy le vokatratsika tsy ampy izy ambany dia ambany ameko ohatra anankiray aloha resaka vary eto Madagasikara tsika zany raha ohatra hoe jerentsika tapamokarina ny resaka vary matratra roa na telo taona isaky ny hektara nefa raha oharina n'olona tokony mahatratra valo taona 8 à 10 taona vola tena lavitra be fitrezaka betsika zay teneko aminareo le tsy ampy misy zany le vokatra ataontsika raha manao sika mamokatra matetika dia ho an'le tany misy anao amin'ny fianakaviana amin'ny fokotany misy anao tsy ampy fofanana ny tatsay eto Madagasikara zay ho nazavaiko taona ny fampiasana zesy moa teny andeha ambanimbany ny tany fampiasana zesika eto Madagasikara mahatratra 10 kilo isaky hektara mandeha anao any Afrika Atsimo 10 kilo isaky hektara mandeha anao ny Europe mandeha anao ny Chine efa mandratra ronja 200 kilo par hectare zay zany anisan'ny olantsika hitanao na fomban'ny fambolenantsika mbola le traditionnel misy tena mbola tsy miditra amin'le hoe fambolena moderne amin'izay tsy ampy équipement kotsika. Noho ny tsy fananany mpanjifa vola hividianana legioma voankazo sy ny maro hafa mihena ny entana lafon'ny mpivarotra rehefa tsy alain'ny mpiobokisoa ireo entana simba dia ariana eny amin'ny dabapako. Tena mahatonga an'ilay zay tsy mividy entina loatra le anana ka tsisy vola le ka tsisy mividy mihitsy raha vao miakatra ty Antananarivo le entana dia asa le olana lambolana ona dia tsisy mividy le izy dia tsy maintsy mitobika eo fotsiny amenan'izay mpivarotra mpanakisoa indray rehefa aveo dia io zao dia amidy 5 000. Raha tiana ho foana ny tsy fanjarian-tsakafo mila ampiarina ny fambolena lovan-jafy. Mila tsaraina ny fitaovana ampiasain'ny tantsaha madinika. Mila manana zo mitovy anana tany ny olon-drehetra. Mila mahay feno teknôlôjia ny tantsaha-pamokatra. Farany kanefa mavesa-danja indrindra ny fisian'ny tsena marotana ny vokatra sy ny fananany mponina fa efa mividy. Tsara koa zany mba hoe manadratsana amin'izay ny hoe fambolena biolojika. Io zany tena hoe fahitako zany na antoka ny fampandrosoana koa ny fampandrosoana maritra eto Madagasikara sy eto Afrika. Azy adino fa ny fambolena biolojika io ny tena azahoantsika tombotsoa bebe kokoa ho andrindra ho an'ny tantsaha eto Madagasikara fa io zany mila fampianarana mila fifanana koa ho an'ny tantsaha ary izahay zany anisan'ny orinasa dia vonona misy zay anampy ny tantsaha amin'izay zavatra zay amin'izay sehatra biolojika. Vahaolana aloha zany dia hoe mila hatsaraina ny fitaovana entin'ilay tantsaha miasa. Raha ny enti-manana ny mivantana no hiaterana amin'izay dia ohatry ny sarotra ihany fa tena mila fanampiana sy fanohanana betsaka zany ireo tantsaha ireo na zany avy amin'ny sehatra tsy miankina na avy amin'ny fanjakana mivantana na zay hoe azo tatsoroka rehetra afaka hanampy an'ireo zany. Ny akamaroan'ny vokatra eo ampelantanan'ny tantsaha vokariny aloha dia ny voankazo sy ny legioma ihany angamba ny tena hiara izay le hoe mora fahasimbana aingan'izay. Mbola tetikady hafa ihany koa no ahafahana mitahiry an'ireo raha ohatra hoe lavitra tsena ny misy an'ilay vokatra fa ny akamaroan'ny vokatra vokarin-tantsaha dia tena azo tahirizina maharitraritra ihany koa manomboka amin'ny vary zany ny hanikotrana samihafa na ny mangahazo zany resahako eto na ny katsaka na ny voanjo sy ny karazana mitovy amin'ny voanjobory raha vao vokatra azo amaina zany dia mora tahirizina tsy dia olana loatra fa ilay vokatra mora lony dia tena mila akaiky tsena zareo ahafahany mandafo azy eny mba tsy mitonga amin'izay fahasimbana. Raha mbola tsy miparitaka zany le filana sy le tinaty dia tsy maintsy misy foana izay trangan-javatra izay hoe tsy ho arolany ray mandeha daholo ireo le vokatra mitovy amina tsena lehibe anankiray ireo. Fototra iray mampiana ny vokatry ny fambolena ny fiovaovan'ny toetrandro.
Efa misy ny teknika mpambolena ahafahana miatrika izany, toy ny ataon'ny vovonana GSDM izay manaparitaka ny fambolena mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro na ny agroekôlôjia. Ny any amin'ny tatsaha izay efa nampiasa sy mafeno tsara ny fahaizana amin'ity agroekôlôjia ity na ity fomba fambolena maharitra ity, na varina mihitsy ny resultat fa ireo olona dia efa ela nanao azy ary nampisehony fa nampiova amin'ny fari-piainany mihitsy le izy. Ny agroekôlôjia zany raha tsy eo amin'ny afaka 2 na 3 taona eo tena mivaingana le resultat raha ohatra anao voafenao tsara le izy. Na dia mitombo aza ny vokatra, rehefa tsy manana fahefa-mividy ny mponina, ho betsaka indray ny vokatra simba. Noho izany, mila ampy ny entimana ny fividianana sakafo ara-pahasalamana. Alohan'ny afahanao mampiakatra an'ilay vokatra, mila amenao fahefa-mividy aloha ilay malagasy hividy an'ilay vokatra. Fa ny voatabia rehefa misy mandray aingana dia aingana, tsy olo. Tsika eto Madagasikara ny azo atao hoe tsika ny anondrana entana na grenier bleu fiteny azy amin'ny teny baiko. Itsika no tokony afaka manome sakafo ny zone océan Indien rehetrarehetra sy ny Afrika Atsinanana rehetrarehetra iny. Vitatsika zany. Rehefa miakatra ny vokatra dikan'izay mila ampiana ny tantsaha, ampiakatra ny famokarana. Fanamby ny fitondram-panjakana malagasy, ny hosopo tsara sakafo aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiany Madagasikara. Mbola viana lavitrezaka nefa izany satria ny mponina ao aminy azy mbola tsy mahavita tena ra-tsakafo. Izay mahatonga nefa hoe Madagasikara grenier de l'océan Indien tokony malemy tena antsika tena mbola tsy ary izay zany zavatra midivan'ny fifamako dia ny resaka fambolena sy ny agribusiness. Izany hoe zany izay zavatra duquetatorana andao anaovana transformation izay vao alefantsika fiainana lavitrantsika fiainan'izy ireo fiainana any ambany vohitra fiainantsika ety fiainana andeny vohitra fiainantsika ety fiainana manao ahoana